fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo. Ny tenin'Andriamanitra izay niarahantsika neny tany am-piandohana teo dia efa milaza amintsika izany toetra n'Andriamanitra izany. Hoy izao tokoa mantsy ny fanambarana fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo andiny fa fito ambin'ny folo. Mazava izany fa tena sarobidy ianao matoa nomeno vahaolana ka izy raha nandefa ny zanany dia tsy ny hameloko anao no antony fa ny hamonjy anao. Ny mety fanontaniana misy ao anatin'ny saina dia ity hoe ahoana no azahoako antoka fa tsisy mamela ny heloko Andriamanitra. Ry havana, izao no teny ataon'Andriamanitra aminao amin'izany ahiahinao izany. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Mazava izany teny izany fa tsika na dia mbola ratsy aza dia efa maty ilay zanak'Andriamanitra, efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Kristy. Ry havana, io teny io dia mitohitoy izao fa mety hisy olona manaiky ho faty hamonjy izay nanosoa azy ihany, fa mety hisy olona manaiky ho faty hamonjy ny olona manao soa azy ihany. Mazava izany teny fanambaran'ny apôstôly izany eo amin'ny Romana toko fahadimy, milaza amintsika fa izasy ianao dia mety hanolotra ny tena hamonjy ny olona izay nanampy anao teo amin'ny fiainana, fa tsy hanolotra ny tenanao mihitsy ianao hamonjy ny olona ratsy teo amin'ny fiainanao. Izao anefany ity teny nambara ity dia izao hoe mbola tsy nanan-kery azy isika dia maty tamin'ny fotoan'andro Kristy hamonjy ny ratsy fanahy. Etona dia ambara amintsika rehetra fa ratsy ratsy ianao, tsy misy marina na dia iray aza, kanefa ianao izay tsy marina no nanoloran'Andriamanitra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Nitafy ny maha-olombelona izy mba ahafahany mamonjy ny olombelona, ary ianao izay tsy sakaizany akory aza dia nanolora ny tenany. Hoy ny fanambarana ao amin'ny soratra masina, tsy misy manana fahatiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Izasy ianao anefa dia tsy sakaizan'Andriamanitra raha mbola tsy mandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Koa mba hahatonga anao ho sakaizany izany dia atolory ho azy ny fiainanao. Ianao sy izaho dia tsy mbola sakaizan'Andriamanitra fa mbola fahavalon'Andriamanitra raha mbola tsy niekenao tompo ny fiainanao Andriamanitra. Ry hava-malala, tian'Andriamanitra ianao, hitodika aminy, tsy ny hanameloko anao ny tanjony fa ny hamonjy anao. Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa ny mba hamonjeny izao tontolo izao. Tanteraka aminao anie izany fikasan'Andriamanitra izany. Andeha hivavaka isika. Ray malalo, misaotra noho ny amin'ny teninao. Tsy tonga tokoa ianao tetỳ ambony tany Kristy io mba hanameloko anay, fa tonga ianao mba hitondra famonjena ho anay. Koa ampio ary izahay amin'ny bitsiky ny fanahinao, amin'ny fisehoan'ireo zavaboary feno fitiavana, mba hanaiky fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra fitiavana tia hanapiraisana aminay. Ary aoka tsy izao ny amin'ny mety toetra izahay, fa aoka izao kosa satria novonjenao.
momba anay Andriamanitra, aza mafoy anay, tsy injovy ny fiainako avinay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.